Fifaliana riavina malala no zontsika amin'ny ona toy izao azontsika ray manany afatra ten'Andriamanitra metopo antsika amin'ny tian'io ity ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika izay nanotra ny tena ny fahotantsika nafany antsika amin'izao miarabela rasy fanazao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Amen. Zoma 13 Jona 2022 imanjenantsika ilo hevitra hoe amin'ny tompo ny fahefana. Andeha giavana hidera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Halleloia! Fa tsara ny miro an'Andriamantsika, eny mamy sady miendrika amin'ny fiderana. Manangana an Jerusalema Jehova, mamorona isely voaroka izy, masitrana ny torotoro fo izy sy mameny feriny, laza nisan'ny kitana izy, samy tononony amin'ny anarany avy reny rehetrareny. Lehibe ny tompontsika sady be hery, tsy talany ny fahalalany. Amen. Madera
ivavaka isika. Ry Jehovah Tompoandriamanitra io, Andriamanitra pampahery sy mpamonjy ianao, fa mahay mampiaiky ny olonao ny famonjena ataonao no ny herinao. Midera sy mankalaza narinao masina izay, eny mivavaka aminao, ary dia mahatsiaro ny fahalemena koa, ny mangataka famindramponao, mamindrafo aminay, mamela ny elokay, afao izay. Fa ny fananao masina izay, anazavanay amin'ny fanambarany teninao, Jehovah kinona aminay, amantaranay ny sitraponao Andriamanitra, anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ravina malala mofinaina ho antsika amin'ny teny ity dia hitanao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 4 ny 9:7 ka hatramin'ny 1:20. Mivaky toy izao amin'anaran'i Jesosy. Fa nitsanga Petera sy ny 12 dia nandrapeo izy ka nanao taminy hoe, ry lehilahy jiosy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoko ho fantatrareo izao ka eny ny teniko. Tsy mamaraka ny hevitrareo tsy akory ireo, fa voaora fahatelo ihany izao ny andro. Ka izao ilay nampilazana ny joelam-paminany hoe, ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra, no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany, ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary ny lahy antitra reo hanonofy. Ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany, ka dia aminany izy. Ary anitsy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony aho, tsy famantarana amin'ny tany ambany, dia rà sy afo ary zavo ny setroka. Ny masoandro ampodina ho aiziny, ary ny volana ho rà, alohany hatongavany andron'i Jehovah, dia ilay sady lehibe ny malaza. Ary nazovy ny antso ny anaran'i Jehovah dia ho vonjena. Amen. Ray masino, manamasina ilay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala ho aminao ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy. Ilay Jesosy Kristy ilay tonga hitady anao. Mofinaina vakinina tamintsika ka entsika teo Asan'ny Apôstôly toko 4 2:20 milaza ny latsahan'ny fanamasina tamin'ny andro Pentekosta sy ny toroteny nataon'i Petera tamin'izany. Rehefa avy ny fanamasina ny olona dia izao mahery izy, mahery. Ny 4:20 fa nitsanga Petera sy ny 12 dia nanandrapeo ka nanao taminy hoe, ry lehilahy jiosy izay rehetra monina Jerosalema, aoko ho fantatrareo izao ka eno ny teniko. Raha voasamborina fotsiny izy Jesosy dia nihidy aman-trano noho nitahotra ny mpianatra, tsy sanipotra nangina tanteraka. Fa rehefa tonga ny Pentekostra, latsaka ny fanamasina, dia ilay matoa teny hoe, nitsangana no maneho fa afaka tamin'ny tahotra sy ny ororo izy ireo, ka feno hery kosa. Mangatamba ho fenona ny fanamasina, dia ho afaka miatrika izay nitsanga rehetra. Sandavana zava-dehibe na zao tsika izany. Rehefa feno fanamasina ny olona dia izao mitoro ny tenin'Andriamanitra, izany koa ry havana. Fa izao ilay nampilazaina ny joelam-paminany hoe Petera raha nanomboka ny toroteny izy, satria nahazo ny fanamasina ry Petera, dia feno fahasahiana izy ireo mitoro ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy filozofa na tantara no toriana, fa navotra ny mazava tsara eto hoe, fahatanterahan'ny fampanantenan'Andriamanitra ny andro tsaha ny fanahy. Testamenta aloha tanteraka ao amin'ny testamenta vaovao ambaran'izany, tao amin'ny Joela toko 10. Rehefa feno fanamasina ny olona dia izao manoro lalam-pamonjena, manoro lalam-pamonjena. Ary nazovy no hiantso anaran'i Jehovah dia ho vonjena. Ny toroteny nataon'i Petera ry havana dia mitaona izay rehetra miaino azy, indrindra fa ny jiosy bahiny an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Koa tsy nisalasala mihitsy Petera mitoro fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty sy ny fandreseny ny fahafatesana. Fa izay tena izay notsipihany koa dia izao, io Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy. Koa ny fandraisana azy sy ny finoana azy no azona famonjena. Raisindray izany ry havana, azona ny tena famonjena mba ho voninahitra Andriamanitra rery ihany. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina ny menao izay mampianatra, fa rehefa feno fanamasina ny mpino dia mahery sady mitoro ny tenin'Andriamanitra, ary manoro lalam-pamonjena. Mivavaka aminao izahay
nitahinao anay tsiraray mahafantatra izany. Niavozanay isan'andro amin'ny sehatra misy anay, ary ay mijoro vavolombelonao marina sy mpanompo matokony teninao, sy ahity anao, akahana soa ny tokantrano sy ny fiarahamonina misy anay. Jesosy, vonjeo amin'ny firenenay fa sahirana izay. Ny anaranao Jesosy Kristy le mpandresy, le manam-pahefana no anapaka hita amin'ity firenena malagasy ity. Sandry marary mila ny vavakay, fampanasitrana ianao. Toan'ny asa fitsabona, atanjao ireo azo pahoriana akampiononinao. Toandro mareo sikolona ireo sahirana. Vonjeo arovo izay amin'ity zavatra misy hita amin'ny fiarahamonina misy anay. Sonjoy volana mpikatrana, mitahianay amin'ny fiazakazanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa aman-draranay. Ny tokantranonay, ny fikasanay tsara rehetra. Naran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, mivavahanay, miaraka amin'ilay vavaka nampimonina anay manao hoe: Ranay ao zay ny an-danitra, ho masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etsy an-tany ho taky ny an-danitra. Meony anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Raza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raisa fona revina ny tsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Le Andriamanitra loharanon fiadanany ahatonga nareo voatokana tanteraka ho azy, ka horovany avokoa ny fanahynareo sy ny ainareo ary ny tenanareo, mba ty hanatsiny amin'ny andro iavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mitana ny tokony omeny Andriamanitra sy ny antsanareo, ka ho efainy izany. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.